Sao de court-circuit? Ah, Sao de court-circuit? ah, tena tsy fantatro fa nirefitra be fotsiny izy zary may eo. Nitsaso jerena ny compteur e. Ah, za mandeha any fa may. Le anarana fizika zany. Zay indray le fizika foana. Ka Tsy mahazo maka. Zay ny mianatra zany courant zany amin'ny fizika nampianarana e. Ah, zay indray le resaka fizika foana zanony any fa tsy mahazo manao an'io. Ka le courant le Ah, efa hoe miandry dadanareo amin'ny herinandro fa amin'ny herinandro izy dia efa eny ary aleo zany ndefa tsy kitika le izy. Ay. Sira zao le domino zay na tonga ny court-circuit eny. Fitako. Zavatra tsotra kely dia tsy avelan'ireny atao. Sira zao tapaka fotsiny compteur ao. Jasina jereko e. Tsy mbola potserina. Zay dia verina ny jiro. Ary tao nandeha ny tele, tena tsy nanaiky mihitsy ilay zaza iny raha tsy nikitikitika tany indray. Aza hitako ka may ihany iny. Efa mpasoana eny amin'izay ve le akanjo? Ie, ianao kitikitika tany indray. Ie ka efa nitenenany za hoe anarana amin'ny fizika. Dia raha may tany zao ianao dia ahoana? Ka za. Tsy may. Nanay tamin'ny courant ne zany e. Tsy azo tenenina mihitsy. Afatra kely atsika ankizy vavy. Tena ilaina ny fizika fa manampy be atsika. Raha misy simba ny prise dia aiza manao krizy. Fa tonga dia atao fampiarana ireo lesona tany ampianarana. Vitantsika izany raha misy manontany. Andeha voky vidy zavatra vetivety aloha neny. Ay, ndanary. Za hipasoka aloha fa betsaka loatra reto lamba reto. Kay, Maya. Way, tena tapaka ny jiro. Way, tapaka koa ny tele. Dia ahoana izany ny atao? Dia rangahy iny izao nefa amin'ny herinandro vao tonga dia inona izany ny atao? Iza nanamboatra an'io? Tena tsy haiko. Atao tsy mipasoana eny ny akanjoko. Ka io mihitsy ary izao mampiasa sainana io fa ny jiro tapaka fa nirefitra be ty zary may. Teny mihitsy hoe. Ie. Sao de court-circuit? Ah. Sao de court-circuit? Ah, tena tsy fantatro fa nirefitra be fotsiny izy zary may eo. Nitsaso jerena ny compteur e.